Anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Pentekosta 3:20. Fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Nira faneva sambatra ny ho raintsika. Ivavaka isika. Nisotra ny dera ny laza ho anao Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina. Noho ity andro Pentekosta ity nomenao anay raha nandrasanay fatratra, tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitantananao mahasoa. Ahatsiarovanay manokana ny fahafenon'ny fanahy masina, le fanahin'i Jehova, le fanahin'ny fahendrena sy fahazavantsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalahana sy ny fahatorana Jehova, ny fanahin'ny fahafahana, dia ilay fanahin'ny Kristy. Itsaorana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izany fanahy izany mitompoana ankalazaina ankehitriny, nefa nazy saro-patarina nefa ato anatinay. Tsy azony tontolo izao raisina tsy hitany nafantany fa izay no mahafantatra azy satria ato anatinay izany. Ka haingany mba ho tsarovanay fa ho fenony fanahy izay, ho kasihan'ny fanahy masina itoeran'ny fanahy masina izay, mandritra zao fanompoam-pivavahana izao. Ko mianta aminao izay ry fanahy masina, mameno anay ary amasino izay rehetra ny liturjia manontolo mba ho andrakasitrany eo masinao, ary ianao dia mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona nitondra ny vavakay eo ankavanana ray eo amin'ny Kristy. Ko amasino Tompo izay rehetra amin'ny fitaovana rehetra, ary tahiko izay manaraka amin'ny tambajotra serasera mba hoeniky ny fanahy masina koa izy ireo, fa tsy ho zava-poana nanarahana izany. Ka ianao Andriamanitra no ombanay eo amin'ny Kristy, ilay fanampiandrinay ivavaka manao hoe Amen.
Mipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Joda 7 hatramin'ny 720. Manana ny fitsipika tokony tanterahantsika ny tompo ary manana ny didiny tokony toavintsika. Ino tsika mpanajana izany didin'Andriamanitra izany. Amin'ny Joda 7 hatramin'ny 720. Hoy ny apôstôly masina, fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin Jesosy Kristy fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira andeha araka ny filany ara-tsy mpanahiny. Ireno mahatonga fisarahana, olona araka ny nofy aminy, olona tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay, ary amindra fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany ray amindra fo amin'ny tahotra, ka mankala na dia ny akanjo voapetipety ny nofo aza. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàna sambatra izay mitany ny tenipona, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Tsy nahatanteraka izany tenin'ny apôstôly masina izany tsika, dia isika hifona naraka izao vavaka izao. Milaza aminay ny soratra masina tompo fa andro farany izao iainana izao, ny olona miha maniratsira ray sy reny, maniratsira ray aman-dreny, faniratsirana ny feno amin'ny aino aman-jery, eny an-tsena, any am-pianarana, any amin'ny toeram-piasana, mamindra fo aminay, mamela amin'ny elokay. Ny olona tia vola mpandoka tena mpiavonavona, ary tsy mahalala izany fanan'Andriamanitra izany. Eny, misy koa izay voasariky izany. Abdininay ny fanahy masina, ka nanao izay nampalahelo ny fanahy masina izahay. Tsy nitahiry ny tenanay ho madio izahay, tsy namindra fo tamin'ny sasany izahay. Ao ny sasany izay mianahana, tsy mahalala akory fa efa nomena fanahy mahery izy fa tsy fanahy osa. Matetika izay tsy mahay miaina amin'ny fanahy masina, tsy mahay miaraka amin'ny fanahy masina, tsy mahay miaina ny fanahy masina. Abdininay fa tempolo ny fanahy masina ny tenanay, ka petipety ny nofo, petipety ny ota izahay. Sasao madio sy afakelo kardiovo ny fonay mpampahotana, mba entiny fifonanay ry fanahy masina amin'ny fombanao izay amin'ny fifonana tsy azo tononona ao amin'Andriamanitra, ka ino reny vavaka mangina sandratra ho fifonana eo anatrehanao. Amorony fo madio izay Andriamanitra, ary avozy ny fanahinay mba hitoerany fanahinao. Aza manaisitra ny fanahinao masina ato anatinay, aza manary anay hiala ny atrehanao. Eny toan'ny fanahy mazoto izay. Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra omeo anay, mba tsy ho tsinotsinona izay, fa tsy ny fanatitra ny sitrakao, tsy ny fanomezana no mahafaly anao, fa ny fandoarana ny fonay, fa ny fanatonanay anao, ary vonoa ny elokay, afeno ny tavanao ny fahotanay, ry fanahy masina manadiovanay, ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Ite
Tiantsika Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia maniraka ny fanahiny amintsika. Mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafamfahotantsika izy. Hoy ny Tompo amintsika: dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, dia mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra sy ny sampinareo rehetra nanadiovaka anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ho hisoroka amin'ny nofonareo ny fo vato, fa omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko anatinareo, ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka izany. Ary onona eo amin'ny tany ianareo oloko, ary zaho Andriamanitra reo. Noho izany ary havana, voavela sy voafafavoko ny fahotantsika noho ny anaran'ny masina sy ny asan'ny fanahy masina, ka samy mideran'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiaka oety petraka amin'ny fifaliana isika noho ny faravoravoana avy amin'ny fanahy masina, ho raintsika nira voalahatra sady homanantsika rahateo amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra.
ry havana malala tonga ny fotoana izay makintsika ny soratra masina ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Joela toko 7:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanako amin'ny nofo rehetra dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo. Ny lahy antrareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanakony amin'izany andro izany. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia rasy sy afo ary setrika mitakosina. Ny masoandro ampodiana hoaizina ary ny volana hora alohany atongavany andro Jehova izay sady lehibe ho mahatsirafina. Ary nasofina no iantso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Zona sy any Jerosalema dia izy sisa afaka araka izay efa voalasan'i Jehova. Ary izay antson'i Jehova dia ho isany afa mandositra. Amen. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17. Asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonana. Ary nisy lela maro ny rehetra afo nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nare azy ireo ny teny tamin'ny fiteny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra mitenyreo ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frisia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita Kretana sy Arabo ko ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana no tokony ho hevitra izany fa ny sasany ny ome ka nanao hoe leo ny divay mamo ireo. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia araka izay hita amin'ny filazantsara ny Jaona toko 5:12 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakintsika eo am-pitsanganana. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy amin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa eto amiko hatramin'ny voalohany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Yara ivavakisika ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, misaotranao zahay fa Andriamanitra tsara tokoa ianao, maneho ny fahatsaranao ianao amin'ny nanomezanao anay ny teninao tokoa Tompo dia teny fiainanao anay
ny teninao dia fanilo ny tongotray sy fahazavan'ny lalanay ko ankehitriny Andriamanitra dia mangataka ny fananao masina izahay ilay fanahy ny fahendrena avy aminao ilay fanahy ny fahazava-tsaina avy aminao ho ao anatinay koa raha hitory ny teninao aminay ny mpanomponao izay efa nosoranao ny amin'izany dia mangataka izahay ilay fanahy mpanazavany hanazavany teny ao anatinay hanananay rehetra fo mangorakoraka sy fotorotoro ahafahan'ny teninao maniry ao anatinay ka mba tena hitondra fiainana vaovao hitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakizay dia mitenena Tompo fa voninkiaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. ho aminareny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo avy amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny seza fiandranany. Amen. Jauna toko 5:10. Ny filazantsarany Jauna dia filazantsara ny ady, literatura ny ady. Vao manomboka izy io dia misy zavatra mifanohitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Ny fiainana mifanohitra amin'ny fahafatesana, ny mazava mifanohitra amin'ny aizina, ny andro, ny alina, ny ambony, ny ambany, ny lanitra sy ny tany. Feno zavatra ohatran'izay amin'ny filazantsarany Jaonao, mandeha tsiroro ohatran'izay. Manomboka izy dia efa miteny fa ny mazava dia namirapiratra tao amin'ny aizina fa ny aizina tsy nandray azy na tsy naharesy azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia feno an'izay ho ao. Ny Jaona toko 4:11 na 3:10 hatramin'ny 7:10 dia fampianarana ataon'i Jesosy teo amin'ny mpianatra ihany. Nareo amin'ny teny vahiny dia huis clos zany. Tsisy jiosy nanatrika teo fa ny mpianatra ihany. Io atao hoe discours d'adieu na farewell discourse. Io zany ho an'ny mpianatra ihany. Ile teny vakina tamintsika teo dia manelanelana loza roa. Ny 5:10 io rehefa miteny Jesosy za miteny voaloboka. Zay ny anombohany ao. Dia ny toko 4:11 dia milaza hoe za miteny zany lazaiko taminareo mba tsy hatafotoana anareo. Ny tantara zany dia milaza fa ity dia mitodika amin'ny ho avy ny mpianatra. Andeha i Jesosy Kristy, zay mahalateny faonavam-beloma azy, tsy lamina amin'ny tanàna rehefa ho lasa i Jesosy. Tady tsara ravana fa Jesosy tsy miteny amintsika mandrakariva hoe rehefa miandraka amin'ny Jesosy dia milamina foana. Jereny mpianatra tany amin'ny sambokely, tsy nampanantena an'izany mihitsy Jesosy. Zay natao hoe realista ho anareo zay mahay ndika an'izany. Fa tsy milaza hoe fandriam-pahalemana zany Jesosy tonga hitondra ady etỳ an-tany aho sy hitondra sabatra. Ka raha vao miteny Jesosy za miteny voaloboka dia Israely ny tena voaloboka. Manomboka izay ianao tsy afaka miantehitra tsony amin'ny maha Israely nareo, tsy afaka miantehitra tsony amin'ny razanareo, amin'ny fanekena taloha, fa zaho ihany ho Jesosy. Za ny voaloboka iantehiranareo. Rehefa lasa dia isy zavatra anankiroa haneranareo ampovoany, ho ankilany izao tontolo izao. Amin'ny 7:10 toko 5:12 mba jerentsika kely hoe
amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo etsy ambony ny andininy fahavala ambin'ny folo vakitsika raha alan'izao tontolo zao ianareo da aoko ho fantatrareo fa izao efa alany talohanareo zany no hitranga hifankahalany zao tontolo zao io Jesosy hifindrana aminareo ahoana moa le fiteninareo tanora moa l'ami de mon ami de ino koa moa ray l'ennemi izay mitsy zavatra mitranga io ianareo ndray zao no halany ho Jesosy ary tabidio fa za efa halany talohanareo ary alany foana ils m'ont eu pour rien ary zay ny olombelany halany foana ho Jesosy kazagaga fa halany foana iny ary io fomban'ny olona misy olona mijery anao dia halany ianao na tsy nanino azy misy zany satsisy amin'ny fiainany ary zay le izao tontolo zao fa etsy ankilany nefa ny amdininy faharoa amin'ny toko faha 12 eo ambany izao tontolo zao zany efa maneran'ireo mpianatra ireo fa etsy andaniny koa nefa amin'ny andininy faharoa amin'ny toko faha 12 inona ny zavatra mitranga ho Jesosy androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy eno avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamona anareo fa manatitra fanimpom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy zay voaporotra indroa zany ireo ho voaroka miala amin'ny sinagoga rehefa voaroka nefa tsy mba mivoaka hoe paisiblement ho izy nareo fa misy izao tontolo zao mitsena azy avy ato ary tsy amindra fo aminy ary zay le zavatra mitranga ato amin'ny fiangonana izy voaroka amin'ny sinagoga ny Jiosy mivoaka nefa izy amin'izao tontolo zao mitsena azy ny Grika sy ny Romanina sy ny fanompoan-tsampy rehetra ary zay ny mahatonga ny teny io manelanelana an'io le ny vakina teo mila pitarika azy ireo mila solon'ny Kristy izy ireo fa ataony ahoana ny atrika an'izany loza roa ahoana moa ny fitenitsika moa mandroso matre be dia miemotra dia ny teny vahiny moa entre l'enclume zay le zavatra eo ny mahatonga atsika mila ny fanahy masina dia misy loza roa anatiny sy ivelany izay manaporotra atsika eo zany ny asarobidy ny fanahy masina ho amin'ireo mpianatra satria Jesosy andeha dia inona ny eo reto mpianatra vitsy reto ny tavela eo Jesosy andeha zay daholo ny hoe aza malahelo ny fonareo aty amin'izao tontolo zao hitanareo fahoriana sy ny sisa dia zay mahatonga ny teny io mitsofoka ampovoany eo hoe vakitsika amin'izay le izy andininy fahina amin'ny 20 vakitsika amin'ny Jaona toko faha 12 fa raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarina zay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara le fanahy masina nomena atsika zay ny resantsika tsy nomena ny mpianatra ihany fa nomena atsika le fanahy masina nomena atsika fanahy manao ahoana fanahy ny fahamarinana raha miteny hoe fanahy ny fahamarinana tsika Andriamanitra ihany no marina Jehovah ny fahamarinana atsika i Jesosy le miteny hoe zaho ny lalina sy fahamarinana ary fiainana fanahin'Andriamanitra zany izy io ary zay matetika abidinitsika mivoaka avy amin'ny ray ny rahan'i Jesosy sady ny rahan'ny ray ny rahan'i Jesosy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana adina hevitra mafy hoe ao amin'ny Jesosy moa sa ao amin'ny ray izy io no mipetsaka dia ny adina tamin'ny konsily maromaro mihitsy nazahoana ny teny hoe expatri procédure filioque zany hoe mivoaka avy amin'ny ray koa fa mivoaka avy amin'ny zanaka nazahoana ny fanekempinoana Nikea Constantinople io ny valin'izay ny fanirahana roa sosona ny fanahy masina sady rahan'ny ray io ny rahan'ny zanaka ary i Jakoba mba fatatsika moa zany asarobidy ny fanahin'Andriamanitra zany itsika ndraindray raha manome zavatra ny zanatsika hoe nividy fiara W dia mba misantitra ny zanaka ino etany tamatavy manona ny fonao matra-piferina azontsika tsaina ve zany hoe ianao za mividy fiara VVT dia ino raha ngamba hoeto any jerena filazan'ny Jakoba azy Jakoba toko fahefitra andininy fahadimy matetika tsy takatritsika ny asarobidy ny zany zavatra nomen'Andriamanitra atsika zany
Jakoba zany mikisika akaiky ny apokalipsiany ianao fa tsy akaiky ny Genesis akoriny. Dia Jakoba dia Petera dia makany zany Jakoba toko fahaefatra ny amin'ny fahadimy. Jakoba toko fahaefatra ny fahadimy. Ahoana hozy izy? Ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina. Ny fanahy izay nampitoerina ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Andriamanitra zany nanome zavatra sarobidy. Iriny amin'ny fahasarom-piaro iteny io zany sady maniry ny sarom-piaro. Teny roa izay sarotra dika. To launching for izy ny teny anglisy. With affection and jealousy. Zany hoe mialina mihitsy Andriamanitra. Mialina atsika zay ny dikana raha baka teny. Mitsiriritra atsika satria ny fanahiny nomeny atsika. Fanahy, jaloux mihitsy Andriamanitra amin'io izy. Ary zay ny sarobidy ny fanahy mason'io. Fanahin'Andriamanitra nge nomena anao. Tsy n'importe quoi nomena anao. Izay no mahatonga ny Joela miteny teo. Inona moa ny tena sarobidy amin'ny teny Joela? Misy teny hoe ko. Filazam-pananana, pronom possessif. Joela toko fahatelo. Ahoana hozy izy? Rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko. Ny fanahiko. Omena daholo. Izy avy nomena hozy izy? Ny zanaka lahinareo, zanaka vavinareo, lahy antitra reo, ny zatovinareo, ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy. Zany tsy ankanabaka. Nomen'Andriamanitra ny fanahiny isika. Amin'izao andro farany zao, amintsika voaporitra, maty, vonona, angalarina, an-tanàna angalarina, antsaha an-tanàna, ampasina mbola angalarina. Firy fotsiny no matin'ny moto eto Antananarivo fotsiny. Ary zany mahatonga misy rasy afo ary setroka. Ny andron'i Jehova dia andro maory. Feno rano tanàna. Feno afo piromany, mpilalao afo ny olona. Misy setroka. Ho avy zao ny doro-tanety rehefa kelikely satria main-tamintsika zao. Ao anatin'izany rehetra zany nefa nazovy ny antso anaran'i Jehova dia ho afa mantositra. Zay manana ny fanahy io zany no afa mantositra. Io natao hoe sisa. Zay antson'i Jehova ho afa mantositra. Izay le zavatra sarobidy, izay le fanahy ny fahamarinana nomena antsika amin'izao andron-doza mandroa antsika zao. Andron'ny fahantrahana ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Mahantra amin'ny olona. Dia omen'Andriamanitra ny fanahy. Ary zany mamaly hoe maninona ty amintsika miroborobo ny fiangonana nefa ny olona mahantra tsy izay tsy takatry ny Eropeanina midikany hoe nareo tao mivavaka be nefa mihamantra. I fahantrahanao mihitsy no anoran'Andriamanitra ny fanahy. Isaia toko 1:20. Izay mihitsy no mahatonga ny fiangonana miroborobo satria mila an'izany isika. Ny referena mandrotsy rehefa tsy dia mila an'izany dia miena ny asan'ny fanahana amin'izareo. Zavatra tsotra ny mamaly an'izany. Fa aty amintsika tian'Andriamanitra isika, tian'Andriamanitra i Afrika, tian'Andriamanitra i Madagasikara. Dia miasa kokoa ny fanahany aty amintsika. Ahoana hozy izy amin'ny 1:20, Isaia toko 1:20 moa. Ny fanahy, hitanao fa fanahin'izy ilay izy, fanahy Jehova Tompo no atamiko. Dia mampaninona? Hitory ny teny soa mafala amin'ny mpandeha. Anasitrina amin'ny torotoro fo. Hitory fanafahana amin'ny babo. Amoakana ao an-trano maizina. Fanareo izany. Misy olona reraka miandry anao satria ianao manana ny fanan'Andriamanitra. Omena fitafiana fiderana atao hoe hazo ny fahamarinana. Izay le fanahy nomena antsika. Fanahy ny fahamarinana. Mampisidikany ny fiainanao. Mampisidikany ny soratra masina koa. Izany fanahy ny fahamarinana zany tsy sidikany ny soratra masina raha tsy tarafy ny fanan'Andriamanitra. Ka manjary misy dikana aty amintsika. Izany fanahy izany ny vavolombelon'ny Kristy. I Jesosy raha ny marina zany ny tena fampianarana ny fiangonana. I Jesosy Kristy dia efa any an-danitra fa ny misolo azy ety amin'ny tany dia ny fanahy masina.
fiteny le hoe mandray an Jesosy Kristy ary tokony tenenina fa ny tena marina dia mandray ny fanahy masina amin'ny olona satria fanahy masina izy c'est le curant présent l'absent i Jesosy Kristy dia tsy eo tsony dia eo noho ny amin'ny fanahy masina ary za natao hoe mifandraisana ny fanasy amin'ny tompo rehefa tonga eo ny fanahy masina dia manatrika eo Kristy tonga zay le présence réelle du Christ izay za amin'ny asan'ny fanahy masina ny tsy eo lasa eo noho ny amin'ny fanahy masina i Kristy le efa tsy eo tsony nanao veloman'ny mpiala ary zay mahatonga azy mahatsara nareo ny fialako fa raha tsy miala dia tsy tonga aminareo ny fanahy masina misy zavatra zany antitipa ataon'ny devoly sy ny fanahy masina tsara ho fantatsika tsara i Jesosy izy anandanitra fa fiteny hoe Jesosy atampoko fa ny tena marina fanahy masina io atapotsika fiteny tsara hoe mandray an Jesosy mifona amin'ny Jesosy fa raha ny marina ny fanahy masina no tena io fa reo tsy miady akory raha Jesosy foana antsoinao fa matetika adinitsika miantso ny fanahy masina fa ny fanahy masina io Satana koa manao an'izany tsara mahafantatra nareo mpiandry fa Satana tsy mipetraka aman'olona tsisy olona mahazaka ny Satana fa le apetrany le fanahy ratsy iny le roatsika iny fa tsy maninona koa ny mpiandry miteny hoe mivoaka anao ry Satana satria mitondra anaran'ny Satana daholo reo fa ny tena marina tsy Satana no ao fa ny fanahy ratsy maro reo Satana koa zany manao tipo ohatran'izay satria zavatra ataon'Andriamanitra ihany ny kopien Satana fa ataony amin'ny lafiny ratsy zao no mampiavaka azy ny fanahy dia iray ihany fanahy iray ihany nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray efa nampisotroana fanahy iray ny tena iray ny fanahy fa ny fanahy ratsy dia maro tabidio tsara zay ny fanahy masina dia iray ihany fa ny fanahy ratsy no maro io le fanahy ny fahamarinana ka raha mamaly tsika hoe fanahy inona moa nomena antsika fanahy ny fahamarinana fa ny zavatra faharoa dia izao fanahy pampahery ile nataony hoe mpananatra parakleto parana zao noteny hoe paramède paratonnerre à côté beside dia ny kletos miantso nantsona ilay nantsona eo akaikinao tamin'ny fiarahamonina tranain'ny Grika izy io dia ianao azon-dozana amin'ny fitsarana dia tonga le namanao miaro anao zay le parakleto teo amin'ny fiarahamonina Grika dia zay le nantsona eo akaikinao zay ny mampahery anao miaro anao manohana anao mampirisika anao zay mampampahery azy défenseur koa izy ny teny frantsay nareo mpanao baolina dia fantatrareo ny asan'ny défenseur riarina ry miaro anio izy ka rehefa mba miaro anio izy ianao ry aloha mba manao inona mamony baolina ianao ny dikany fa izy miaro aty arina aty zay le fanahy masina zay izy no mahatonga atsika ho vavolombelona reto mpianatra reto vitsy anisa ireto mila pampahery zay no asany mila mpanohana fa hiatrika izao tontolo izao izy sy hiatrika ny sinagoga nareo koa vavolombelona ho Jesosy nareo efa teo amika hatramin'ny voalohany nahita natoro ny fo nitsapa ny arany hinan-kamina fa tsy ampy zany fa mila ny fanahy masina reo ary zay ry havana ilana fitandremana ny apôstôly olona niarana tory tamin'ny Jesosy niarany hinan-kamina nandritra amin'ny 3 taona olona tsy azo soloana eo amin'ny tantara nefa tsy ampy zany fa mila ny fanahy masina ampianatra azy ny zavatra rehetra ampatsiara azy ny zavatra rehetra lazain'i Jesosy tsy ampy zany fa mila fanahy masina izy itsika tsy ampahafiry ny apôstôly io pampahery io zany nazahoana mitoro ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha manko ny fanahy masina dia herin'Andriamanitra miasa ary mandala ary zay mahatonga ny namana témoin de Jéhovah sahirana fa heveriny hoe force aveugle de Dieu io adiny no mahandriamanitra azy mahapersona azy eo amin'ny testamenta taloha zany midina ny fanahy masina dia miasa dia avao izy mandeha ary tsy ny olona rehetra ny mahazo azy tamin'ny Samson izy midina dia matanjaka be izy ary matetika adinitsika zany na isika tanora ny fanahy masina dia afaka manome force fizika mihitsy ianao jerena nataony tamin'ny Samson Eli ny azakazaka no ohatra no kalesy zany hoe maharesy 4 raha ty amintsika raha miazakazaka
tahaka izany koa i Elisa. Angalako izy Andriamanitra ny fanahy ao aminao ry Mosesy dia afindrako amin'ilay 70 lahy. Ny fanahy zany amin'ny zay mahatonga ny fanahy zany tanan'i Jehovah ny anarana amin'ny testamenta taloha milaza hery zany. Bataina ohatra zao ny mpaminany dia afindrany ary. Fa rehefa tonga i Jesosy nampidiny taty fanahy masina mitoetra demeuré resté. Fa ny fanahy masina amin'ny testamenta taloha dia mandalo. Zay ny dikany amin'ny Genesis 1 hoe ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Mandalo izy. Mandalo izy. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Fa rehefa tonga ny andron'ny testamenta voary zay ny fanaisina amin'ilay voalohany teo monina ty ny fanahy masina. I Jesosy mitondra an'io tany. Zay mahatonga dikany ny torotorona ny tamin'ny fanahy masina. Zay midikany batisan'i Jesosy ny fanahy masina nidina. Tsy ho am' Jesosy nahatongavany fanahy masina io fa Jesosy tsy mila masinina fa Andriamanitra izy. Fa io zany inauguration hoe midina ty ny fanahy masina ary tsy miverina intsony. Hoy Jaona mpanao batisa hoe zay ditanao idina ny fanahy masina ka itoerany no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Izy io zany nentin'i Jesosy taty amin'ny tany dia tsy miverina intsony io raha tsy amin'ny andro farany. Zay le papahery zay napetraka Jesosy aty aminao, amintsika rehetra. Zay no mahatonga ny asan'ny apôstôly 2 tantaran'ny Pentekosta. Pentekosta zany dia fanehoana amin'ny fomba hita maso ny fahatongavan'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Fa i fanahy masina io dia efa nidina niaraka tamin'i Jesosy. Dia zay no mahatonga ny fanahy masina manana endrika lela mitarena afo izy satria aniraka atsika hitory filazantsara. Teny pirenena ny nentiny voalohany fa tsy fahagagana na teny tsy fantatra zay koa dia abdino. Efa taty arina vao nisy fahagagana sy teny tsy fantatra fa zavatra entin'ny fanahy masina voalohany dia teny pirenena entina mitory filazantsara. Io le mifanohitra amin'ny tilikambon'ny Babela. Raha amin'ny tilikambon'ny Babela ny lela dia nampisaraka. Satria tsy nitovy teny intsony zareo dia niparitaka. Fa ny Pentekosta ny lela dia mampifandray ny olona rehetra. Hatramin'ny solotenany Afrikanina, ny Libianina nanana teny tao. Ka hatramin'ny Arabo, hatramin'ny Europeanina, Azia. Feno izao tontolo izao zany tao solotena tao. Henry zareo le teny pirenena. Asan'ny apôstôly 2:1 hitantsika hoe ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsikavy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Zay mahavavolombelona atsika. Mahazo hery hitory filazantsara. Teny pirenena miteo fa tsy hoe teny tsy fantatra kory. Fa iny efa taty arina ny fahagagana teny tsy fantatra sy ny sisa. Fa nomeny fanahy masina voalohany dia tory teny. Ary zay mahatonga ny Romanina miteny hoe fa ny finoana dia avy amin'ny tory teny na zavatra henoina. Ary ny tory teny na zavatra henoina dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Rehefa nandeha ny fotoana ny gadra ny apôstôly no rarana. Ny antso ny fanahy masina indray izy zareo satria ny rarana mafy. Tsy hitory an'Andriamanitra, tsy hitory an Jesosy Kristy. Dia nivavaka zareo amin'ny 2:4. Teo Petera miteny raha zaonareo namarina eo mason'Andriamanitra ny anaikinareo moatra ny olona. Rehefa tsy navela mitory teny zareo dia nivavaka ny nataony. Ampahany vavaka amin'izany ny 7:20 amin'ny asan'ny apôstôly 2:4. Efa niangona marina tokoa teto amin'ity tamin'ity Herode, Pontius Pilato, Gentilis, ny olona Israela anohitra ny mpanomponao dia Jesosy. Ankehitriny tompo 7:20 jereny fandrahonana omeo anay mpanomponao ny hitory ny teninao amin'ny fahasahiana. Hitanareo amin'izay dia 9:30 ny valim-bavaka. Inona ny valim-bavaka? Rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangona amin'ny dia feno ny fanahy masina izy. Dia naninona? Nitory ny teny. Izay no mahatonga ny sary ohatra ny fanahy masina ny symbole dia rano, rivotra, tanin'Andriamanitra, afo. Mbola misy koa ny voromailala. Inona ny mbonan'ireo? Ireo zany samy sary-patarina.
ny rano a mandeha mora tsy retsaika, ny rano mamelona, fa rehefa mihetsika ny herin'ny rano a fatatsika natao hoe tondra-drano, misy hery ao. Ny afo koa andrahoana sakafo mampahafana, fa rehefa miredareda izy dia maninona mety andoro. Tahaka izany koa ny tanana mety hanafosafo, mety hikapoka, mety handrodana, satria tanan'i Jehovah ny anarany io amin'ny testamenta taloha. Ny rivotra koa tahaka an'izany, mitsoka mora izy, henonareo izay aviana, mamelona antsika izy a, fa rehefa mitombo ny hafainganam-pandehana dia maninona koa? Izay le fanahy mahery nomena antsika izay. Ary tsika tsy tokony fezaka manoloana zao tontolo zao tahaka nyreto mpianatra reto, satria fanahy mahery nomena antsika fa tsy fanahy osa ho Paoly apôstôly, fanahy papahery mahery. Ary matetika abidinitsika izany, io na afahantsika miatrika zao tontolo zao mivany fotoana iainantsika zany, miravoravo tanany olona tsy afaka mamokatra izy, mahantra izy, ambarao aminy sy ny fanahy masina pampahery ao anatiny. Fanan'Andriamanitra mihitsy no ao Andriamanitra ara dia variana mitsiriritra mijery ny fananana atsika. Fa zao nefa ny farany tsy haintsika dia ny miresaka amin'ny fanahy masina. Tsy mahay mihaino ny fanahy masina isika, mianara mangina amin'ny efitranona mangina dia mihaino ny fanahy masina. Fa tahaka ny rivotra mandeha mora tahaka ny rano, anisany tsy dia mahay miara-monina amin'ny fanahy masina isika, tehiteny foana. Haintsika ihany ny re Jesosy atsapasapazana, fa tsy dia mahay mivavaka amin'ny fanahy masina isika. Ianara, izy ny mpampianatra, ampianariny ianao. Tsy mila mianatra ianao fa fanahy masina ampianaro amin'ny mivavaka aminao, ampianaro iaina fa misy ianao eto akaiketo, ianao le mpisolo vava, mila ianarana ny miara-monina amin'ny fanahy masina. Fa zao lazaina aminareo, ny fanahy masina dia tsy miala aminao, tsisy afaka manala an'io aminao, fa izy fotsiny rehefa tsy hainao ny miara-monina aminy dia mangina izy, tsy miasa izy, malahelo izy, zay mahavoro-mailala azy. Ny fanahy masina tsy miala amin'inona ditra anao, nanan-kaiza ianao tsy miala aminao zany ny fanahy masina. Satria ny antony, raha miala ny fanahy masina dia tsy miverina intsony. Fampianarana ambony tsara zany ary tazomy tsara zany, fa sarotra ampianarana. Ny fanahy masina tsy miala aminao mandra-pahafatinao, satria raha miala izy tsy miverina. Zay no dikany hoe zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka mandraka, tsisy intervention azo atao raha vao ny fanahy masina no miala. Jesosy raha tsy afaka manao ninninona, tandremo kely zay. Io zany dernier rempart, miaramila tsara zany, dernier recours. Ka raha ianao miady amin'ny fanahy masina dia io ianao ny raisin'io. Fa izy kosa ninninona ataonao, izy io tsy miala, zay matomboka se azy, tsy miala izy, asakasakao raha nadino azy. Fa raha miala izy dia tsy miverina, zay ny tsy alany aminao, zay ny tsy alany aminao, satria raha miala izy tsy miverina. Fa izy io tsy miala, fomba fiteny hoe nandao ny fanahy, fomba fiteny lazay soratra masina, fa ny tena marina tsy miala izy, eo foana izy. Ary zay no mahatonga ny olona hitantsika miala fiangonana 20 taona miverina ho azy ao am-piangonana, satria ny fanahy masina nampatsiaro azy fa zanak'Andriamanitra izy. Ary zay mahafanampampatsiaro azy, ny zavatra tsaroana dia zavatra efa nisy. Inona ny arahanao tamin'ny tompo, tamin'ny sekoly alahady ve, tamin'ny sampana ve, ampatsahivon'ny fanahy. Kanefa tadidio tsara raha miresika hoe mampatsiaro tsika dia misy le teo hoe mémoire na fitadidiana. Ny mémoire dia mamerina ny zavatra efa anatina ho any. Ny mémoire dia tahaka ny vatasariana na tiroara. Tsisy olona tsy nametraka vola anatin'ny tiroara ka ilaza hoe aiza le roa alina napetraka tato. Mety sa tsy mety? Tsy nametraka tao anao matoa tsisy io. Ary zay tandrema amin'ny fanahy masina. Zay no mahatonga antsika mampianatra ny zanantsika amin'ny sekoly alahady, mampianatra foana mba hisy zavatra ampatsahivon'ny fanahy masina ao anatin'io. Zay mahatonga azy miverina ho azy ao amin'ny tompo. Io fanahy masina io tsy miala aminy, mampatsiara azy foana hoe jerekely anatin'ny tiroaranao ao, anatin'ny tiroaranao ao fa misy zavatra tokony tsy mampatsiara anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo Jesosy. Zay no asarobidin'ny fanahy masina, teny foana izy mampatsiara an'io, fariny ianao miverina ao amin'ny tompo.
Zany mahatonga hoe mila mianatra kosa isika fa sao dia tsisy zavatra hampatsahivy ny fanahy masina ao anatinao tsisy. Ary zay mahatonga antsika mitory filazantsara mba ho hisy zavatra anatin'ny olona ka ho tsahivy ny fanahy masina aminy. Androany izy tsy manaiky ny teninao, afaka 5 taona izy tonga ho azy satria efa misy zavatra anatin'ny vatasarianao sikiry ny fanahy masina. Fa tokony mitory kosa isika mba hisy zavatra ao anatin'ny olona ho tsahivy ny fanahy masina aminy. Zay ny asan'ny fanahy masina rehefa lasy ianao. Ny zanakao mandeha lavitra any i fanahy masina io mampahatsiaro azy, zay no asany io. Fa ataovy misy zavatra kosa ao anatiny ao ho tsahivin'le fanahy masina. Ary zany mahatonga antsika ny fanahy masina dia manao asa lehibe eo amintsika. Tsy fatatsika zay vavaka tokony ataontsika hoy izy fa ny fanahy mifona fotanana tsy azo tonoana. Na hivavaka eo raha tsy haintsika ny mivavaka. Dia zany sarobidin'ny fanahy masina zany. Mbola manao traduction koa izy. Isika mipetraka amin'ny olona malotomolotra eo anivon'ny firenena malotomolotra isika. Fa ny fanahy masina mbola mandika an'iny anan-danitra. Ary zay le valim-bavaka. Zay no mahatonga anao nikotikoti an'ny santala rasoa ny lasanao satria Andriamanitra miteny hoe tsy mety aminy fa ity. Satria le fanahy masina iny zany manitsy an'io vavaka io. Ahitsiny izy io. Romanina 4 misy an'izany 9:20. Ahitsiny izy io amin'ny alalan'ny fomam-panahy hoe tsy za amin'io. Izy afaka miteny mangataka an'izao laingany kamfazamena izy amin'Andriamanitra. Satria tsy mahasoa anao le izy. Zay daholo le valim-bavaka reny. Ary zay ny angeza ny asan'ny fanahy masina. Manitsy ny vavaka ataontsika. Ka raha manontany isika hoe fanahy inona nomena antsika? Fanahy ny fahamarinana. Fanahy n'Andriamanitra, irian'Andriamanitra. Ny sarobidy aminy tahaka ny teneniny tamin'i Jesosy hoe ty ny zanako malalako izay sitrako. No mbola itenenany koa amin'ny fanahy masina fanahy n'Andriamanitra inge io re olona. Zavatra sarobidy aminy nalaina nomena anao. Ary aveo fanampapahery entinao amakivaky ny fiainana aza mitanondrika itsony ianao mifahalavoana fa ianao manana le mahery ao anatinao lehibe ny ao anatinareo satria ny fanahy masina no aminareo. Ho aminao ny fanahy. Amen. Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, misaotra anao zahay fa tena tianao loatra zahay ka nomenao ny fanahy masina. Na dia efa tsisy raisina azy zahay, na dia efa foana aza ny maizy azy anay, dia no hamarinao ny teninao hoe na dia ketraka sy rava aza ny endrika ivelany, dia avaozonao isanandro sanandro kosa ny toetra ao anatiny amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izay omenao ho anay. Isaorana indrindra anao Andriamanitra fa ilay fanahy ny fahamarinana, ilay fanahinao Andriamanitra mihitsy izany no omenao ho anay. Misaotra anao azy Andriamanitra, mankasitraka indrindra fa raha mandinika ny tenanay zahay dia toa tsy mendrika izany akory, kanefa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao izay tsy takatry ny sainay, dia omenao izany fanahy masina izany mba hitarika anay, hampianatra anay, ary indrindra fanahy mpampahery hitarika sy hampahery ary miaro anay, mitarika anay hijoro vavolombelonao eo amin'ny fiainanay. Ry fanahy masina izay efa ao anatinay eo, mitalao sy mianta aminao izay ankehitriny. Ampianaro izay mba handeha amin'ny fahamarinana, ampianaro izay mba handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry fanahy masina mpampahery izay efa ao anatinay eo, mitalao sy mianta aminao zahay, ampahereo zahay fa maro ny zavatra izay mianjady eo amin'ny fiainanay, mitondra fahaketrahana, mitondra fahakiviana. Mino somatoky nefa izahay fa ianao fanahy masina ilay efa nirahin'Andriamanitra, nirahin'i Jesosy Kristy hitoetra ao anatinay,
dia ampahery sy tantana ampahery anoro lalana ho tonga eo akaikinay ampahery anay tokoa ane ianao satria fanahy masina miasa eo amin'ny fiainanay ianao dia mino zay ry fanahy masino fa hitarika anay sy ampianatra anay ampatsiahy anay ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho iainanay ianao apetraka efanao am-pilatananao ary ny fiainanay amin'izao fanarahanay dianao Jesosy Kristy fanarahany dian'Andriamanitra fanarahany dia sy ny fitarihan'ny fanahy masina akilina fenao am-pilatananao izany mba ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao izahay dia olom-baovao eo anatrehanao tokoa izahay ary avao mandrakariva ka ho tonga mpanavao eo amin'ny fiarahamonina misy anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ravana malala rehetra amin'ny tompo efa nomen'Andriamanitra nomen Jesosy Kristy ny fanahy ny fahamarinana fanahy mpampahery isika ko andeha isika hanambarany finoantsika eo anatrehan'izao tontolo izao sy eo anatrehan'Andriamanitra iara-hitsangana isika ravana ny fanekam-pinoana larana fahatelo no ndeha iombonantsika manao hoe mino an'Andriamanitra tsy to aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika afony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masinao izy no manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovambatisanntsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitomboa ny finoanay amen afaka mipetraka ny fiangonana fifaliana ho antsika ny mandray toravantsika malolotra ny zana amin'ny sakramentany batisa sakramentany batisa zay tomboka se mahazanak'Andriamanitra sady andraisany ny fanahy masina raha teo vala me 720 nandeha ny voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo
fifaliana ny raisantsika reto avantsika reto, ao no manolotra ny tenanao amin'ny sakramentan'ny batisa, ao no manolotra ny zanany. Venitsika ny teny fanorenana izany sakramenta masina izao. Ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay ty antamy, ka mandehana ianareo ataovy mpianatra firena rehetra, ataovy batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina, sady ampianaro hitandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary iny izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby ianao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fainakena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy taranako mandimby ianao, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa fanahy iray ihany nanaovam-patisa antsika rehetra ho tena iray. Amen. Noho izany ary havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina reto zazy reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tena amin'ny asa ho mpanompo Andriamanitra matoky, ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny andro mpiainanareo rehetra. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'izy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Hitombo fahalalana izy amin'izao fahasoavana izao, anaikin'i Jesosy izy, anda amin'ny herin'ny Satana izy ka azo hery avy amin'ny fanahy masina. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy ireo hivavaka, ary mpiditra azy ireo isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary ezaka ka hahatonga azy ho mpanefana samin'ny tompo. Mandre nareo Andriamanitra, okarinareo todika amin'ny fiangonana, hanamafy ampahabe masy izany fanekena izany, ka izay manolo tena ho amin'ny tompo no hanao mialoha, dia isika ray aman-dreny manao ny faharoa. Eto anatsehanaandriamanitra sy ny tany, eto anatsehanaandriamanitra sy ny fiangonana, manaiky aho fa Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitra, ekeko nanompo anazy eo amin'ny fiangonana, miaraka ny namako, araka ny faharambaran'ny tenin'Andriamanitra, ekeko nandany Satana sy ny asany, ary mivady mifanao ratsy rehetra, ekeko ny roso nga ho tonga mpanjay ny fanasan'ny tompo. Herin'Andriamanitra no akinako, ka nahitanterahaka izany. Amen. Mandre anao Andriamanitra matoky azy fa efa omeny ny fanahy masina ianao. Ndao arintsika ray aman-dreny. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na am'teny amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra matoky, mba hahatonga anay ho zanakay ekenay ny anatanterahany. Ndeha ary sika hitsangana hangataka ny fanahy masina. Oh
ivavaka isika ry Andriamanitra ray tsy toho, ry fanahy masina mpitarika sy mpananatra anay, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay, ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay ry Andriamanitra rainay io, manatre anay. Aoka ny fanahinao masina ny mehery ny asa tanterainay tao mpanaovana izao batisa izao, rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiane izao. Reto zaza tao batisa ireto mpanomponao ireto ane, ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampita feo ny zanakao izy, ary ampiray endrika aminy no ny asa ny fanahinao masina, izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Dia Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, faly misaotra anao koa zahay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny ireto, tanteraka ny faniriany reto mpanomponao ireto, fa miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia mba hitahirizanao azy ireto Tompo, eo ambany fahasoavanao ka hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezahana ireto zaza ireto sy ireto mpanomponao ireto. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Andrianarinirina Rodman. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raharom-pamonjy Andianina Joshua. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha voarisoa anjarany aina ny ekena. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotomalala Mahensoa miaro ny aina Junior. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotondramanana Loreno Angelico. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotonjanaharison Yendry Alia. Rasoarymanana Mialtina Areno. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotoarymanana Andriamandray sy finoana Yendry Tina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razaka Manantsoa Fenoasina Miotsoa. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
zay. Hoy ny tompo, anaka aza matahotra, efa niantso ny anaranao ianao. Ento ireo zazy ireo fa tezao tsara fa zanak'Andriamanitra, ary ianao kosa mitombo amin'ny fahasoavana fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahy. Amen. Hira fanampin'ny fahaefatra no iderahantsika ny tompo sy ny fanahy masina. Misaotra ny sampana Dorokasitsika, izy ireo nanao fanentanana batisa dia nahita ny reto zanak'Andriamanitra ireto. Isaorany ianareo izay nitoro filazantsara tamin'izy ireo. Toy izy atsika ny feokirana nira teo dia roso amin'ny fanokanana no mpandray fanasan'ny tompo vaovao isika. Oh
Re havana malalo amin'ny tompo sitraka Andriamanitra ny antsany reto olo-monjena reto ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny tompo miombona amin'ny ho famandran'i Kristy vavolombelon'ny fanekena ho ataon'izy ireo itsika ary ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra dia miezaka manavao ny fanekena tsara nataony ary mahatsiaro ny antony nanokanana azy efa nampianarany fotompinoana Kristy aminy izy ireo na tanteraka ny fanekenany tamin'ny batisa izy ireo ka atolotra antsika ho atokana ankehitriny ho mpanay fanasany tompo ndeha itsika hitsangana ampirainy fotsika angataka ny fanamasina ho azy ireo. Ivavaka isika rirainy mandrakizay eo misaotra anao zay ny amin'ny fonay manontolo sitraka mantsy no manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjenao dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny fitiavana anatiny anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo niny ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavana aminy nampianarina ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malimy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany ry tompo mba enory ny vavakay rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo raiso koa izahay rehefa hiakatra raiso amin'ny fananao masina izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka-pamonjy anay no angatahana izany vavaka izany ho azy any ary ho an'ny ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay amen. Hipetraka ny fiangonana hoenetsika ny teny fanorenana hanokanana azy ireo hoe ny tompo izaho no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry raha misy olona ta hanaraka aho koa izy andany tenany sy tondrana azy fijaliany ka hanaraka fa na izy ny amonjy ny ainy dia avery azy ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo izany fa inona monso azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy inona nomeny olona ho takalo ny aina fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko amin'izany nazovonazovona naika natrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra nazovonazovona andaho natrehan'ny olona ho laviko izy natrehan'ny raiko izay anandanitra amen. Noho izany miteny tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo valinareo arak'izay sitraky ny fonareo ianareo va amin'Andriamanitra paharatsika izay tiatsika ka nanome ny zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-kelo ka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianareo tompo mihitsy manaiky aho moa ianareo manaiky ho amin'ny tenanareo ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanamasina ka mampizotra anareo amin'ny lalina fiainana Kristy aminy ka ezaka no tian'Andriamanitra ka toy ny sitrapona ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanipompavana sy fanasana masina izay adidy sy tombotsoan'ny mino tompo manaiky ho ty sankatoa aho okarynareo hitodika amin'ny fiangonana hanonona ny anaranareo enin'ny fiangonana ary hamaky ny fanekenareo ao amin'ny fanahy masina amen. Izao raha omba naritsoso olo mahefa felany aina izao raha koto malala miaro valisoa izao raha koto Diana Olivia izao raha vao arivony Françoise Nirina izao raha ray varosoa mirindra mamy aina izao raha koto Zara Sophie Paza izao raha koto Faniry Voladina Aingona Val izao Rachel Soniary Marine izao Nomenjanahary ny aina Tantso izao Razaka Malatsofo ary finaritra izao Raphaël Ivan Nomenjanahary ny aina Iroine dia manaiky sy mino fa i Jesosy tompoko sy mpamonjy voavelany eloko ary azoko ny famonjeny
ka ekeko ny disy hanompo azy amin'ny foko rehetra dia nanapa-kevitra ao miandry ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay sitrapony ho aezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarana fampianarana amin'ny fomba samihafa fiaraham-bavaka toroteny fiaraha-mandika soratra masina sy ny sisa amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona amin'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako ny herin'Andriamanitra no iankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre ianao Andriamanitra ary matoky azy fa izy nanao fanekena mialoha taminareo. Amen. Raha ombana ary susolo maefa felany aina no izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'ny raisanaka fanamasina mandray tananao izay tsodrananao izay manamasinanao izay ka mandray no isany momba ny tenan'i Kristy asainay no andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiora amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahasoavana mahiresy sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Rakoto malala miaro valisoa no izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorina amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahiresy sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Rakotony aina vony malala Olivia no izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny anarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia mandray tananao izay tsodrananao izay ka manamasinanao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay no andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsana ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagagany no ampiorona ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana mahiresy sy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Rakoto arivony Françoise Nirina no izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy izay ka manamasina anao asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorina amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahalemem-panahy mahiresy sy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Ranay voarisoa mirindra mamin'ny aina no izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia mandray tananao izay manamasina anao izay ka mitsodrananao mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka ampiorina ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiadanana. Rakotozara Sophie Paza no izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ka manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorina amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana mahiresy sy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Rakoto Faniry Volatina Aingona Valina no izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy asainay ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay fa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany
no atanteraka sampiorana mitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny faharetana mahiresy sy mahampitanja fa mitompo mombanao. Raselson Yari Marine noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandraynao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainainao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahavazavana mahagagany no atanteraka sy ampiorana amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Nomenjanahary ny aina ahitantsoa noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy manasa anao izay ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiora ampitoetra atanteraka anao ho azy ny voninahitra mandrakizay ho aminao ny fahamoram-panahy mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Razaka Manantsoa Voary Finaritra noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ary manamasina anao ka mandraynao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainainao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorana nampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Refiliva Nomenjanahary Irwen noho izany fanekeny nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay manamasina anao izay tsodrananao izay ka mandraynao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainainao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiora ampitoetranao ho azy ny fanjakanao mandrakizay ho aminao ny fahazavan-tsaina mahiresy sy mahatanja fa mitompo mombanao. Hivavaka isika ry havana ry tompo Andriamanitra eo misaotranao izay no ty ora izay nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao Andriamanitra eo ireto mpanomponao ireto izao vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay ao no niantso azy ireo dia namaly izany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny mba hitoetra amin'ny fahatokinanao. Mba omeo azy tompo ny hery aretany amin'izany no ny fanahinao masina. Ianao ihany tompo no aoka hanomana azy anatona latabatra ao masina ary ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finony, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ireo ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalahana izany. Ary isehony amin'ny keri mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Mivavaka aminao izay ry tompo Andriamanitra io mba omeo ana rehetra koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Mitalao aminao izay ry tompo Andriamanitra io enoza ahy. Ianao lay iray ny famondrapo, ianao lay mpiaino vavaka, ianao lay tianay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao lay mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanay fanasan'ny tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ka miravoravoa amin'ny fanahy masina. Amen. Ny rantsana tany ketsa no anao ny hira fisorana.
Fampiaraby isika nahatratra zao Pentekosta zao amin'ny taratasy eo am-pilatanantsikiny misy teny nalaina tamin'ny Romanina toko 9 andininy 420. Romanina toko 9 andininy 420 mba na eo amin'ny baibolinao. Izy zany ny teny fiarabana ataontsika rehefa aveo fa andelo isika rehetra hiara-maky azy. Ahoana hozy izy ny soratra masina? Ny fanahy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Rehefa hiara-aban'io ianao amin'ny olo akaikinao dia ny fanahy masina mihitsy ny ara-nonina amin'io aminareo. Ndao ary fiamparaba amin'ny akaikinao eo ianao sady mitsikitsika isa 2 3. Miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ianareo avy ato amin'ny ankavanana rehetra mitodika amin'ny zareo ankavia ao dia miara miteny tsika manao hoe sady mikopakopa. Nareo avy eo ambony ao le fasy mafy be nareo. Isa 2 3. Todika ary an-tokotanitsika dia mikopakopaka amin'izareo sady miara manonona isa 2 3. Ny fanahy dia miara malaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra izy. Zanak'iza moa izy teo? Ianao rery nga? Isika misaotra tompo. Manasa ny filohan'ny fiangonana isika hanao ny tondra ny tenin'ny fiangonana. Ia dia faly tafahoana amintsika mianakavy indray amin'izao andro anio izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mianakavy. Tsy zovianantsika tokoa moa fa vao fampiarabantsika teo fa mankalaza ny andron'ny Pentekosta isika mianakavy amin'izao anio izao andro lehibe, anisan'ireo andro malaza sy manana ny lanjany eo amin'ny fiainantsika kristianina. Dia zany ny filatsan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Koa mpanitretena tompoko no isoloko tena ny ray aman-dreny mpitandrina, diakona sy ny loholona, ny braon'ny fiangonana, ny sampana velona sy ny fikambanana eto amin'ny fiangonana, ary indrindraindrindra amin'ny anarantsika mpianakavy no finoana no ifampiarabantsika natratra izany andro lehibe izany. Mino aho fa iainantsika tokoa izany ny asarobidin'ny fanahy masina eo amin'ny fanarana any Jesosy Kristy Tompo. Raha tsy ivona tokoa mantsy dia 10 andro taoriana ny andro niakaran'ny Tompo no nanirany an'izany fanahy masina izany, hidina aty amintsika, tsy hidina fehidina fa kosa hitarika sy ho mpampianatra ary ho mpananatra antsika mianakavy, ary indrindraindrindra araka amin'ny voalaza teo ilaza amintsika fa isika dia zanak'Andriamanitra. Nandritry ny herinandro ny fanahy masina iny tokoa mantsy dia nisy ny fampianarana izay narahantsika isaky ny hariva teto amin'ny fiangonana. Tiako ihany ny mampatsiafa tsy dia vitsy tamintsika no tsy afaka nanaraka izany noho ny adidy aman'andraikitra angamba, fa misy ny tsy afaka nakaty am-piangonana
nisy ihany ny nanaraka tamin'ny tampajotra tserasera kanefa na izany dia manentana antsika ihany aho fa be dia be ny fampianarana izay azontsika milaza ny fanahy masina tamin'ireny fotoana reny dia manentana antsika mba anaraka anireny fampianarana ireny. Avy amin'ny alalan'izany fanahy masina izany tokoa dia maniraka antsika mpanaradia azy ny tompo hitory ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:1-5 ka hatramin'ny 5 izay manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ahazo hery ianareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina ka ho voavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany ianareo. Izao fankalazantsika ny andron'ny Pentekosta izao no ndeha hanavoazantsika ny finoantsika indray ka hanatanterantsika ireo afatra Jesosy Kristy Tompo ka hijoroantsika vavolombelona eny anivon'ny fiarahamonina fa tena mpianatra tompo tokoa isika. Koa mamerina ny fiarabana antsika mianakavy amin'izao andro fety izao, ny fanahy masina ne anenika antsika mianakavy hatrany ka totosa ny afatry ny tompo izay anisany ao amin'ny Matio 7:20 manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra ka ho vavolombelona izany isika eny anivon'ny sampana sy fikambanana any amin'ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana sy eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny. Dia samy ho tahian'Andriamanitra eo ambanin'ny fahasoavan'ilay fanahy masina dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mankasitraka tompo. Misaotra ny président itsika ny amin'izany teny fiarabana izany, isika no vavolombelona, fanahy masina no vavolombelona sainga fanahy masina tsy handehandeha any amin'ny olona any fa isika no iraha bitsihany dia isika no miteny amin'ny olona. Dia misaotra amin'izay afatra sy ny fiarabana Pentekosta izay. Reto avantsika reto dia masinina fanambadiana amin'ny heriny Rakoto Malala Maminirina sy ny Menjanary Valosoa Sarobidy. Raha hoy izy ireo dia hitsangana. Rakoto Arvelo Mamy Mikaela sy Rasolonirina Joary Vinelina. Reo izy ireo dia mivavaka ho anareo izahay. Saotra tompo. Mbola misy ny tantely fanohanantsika ny pastera Iriko mianakavy azontsika raisina ho amin'ny proosy ery ivelany ery. Manasa ny tompona ndraikitra antsika amin'ny raharahany fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika fiangonana manontolo natraty izao alahady Pentekosta izao ary dia manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly toko 1:9-5. Toy indray vaovao ray izao maraina izao. Vaovao avy any ivelany. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, toeram-panomanana mpitandrina FJKM, faculté de théologie Ambatonakanga, fikambana amin'ny vadin'ny mpiomana ho mpitandrina. Dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Romanina 12:5 tapany A ho an'ny fiangonana chapelle militaire à Païbe. Fanasana, riavana ho aminareo mandrakarivana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manoloana ny fankalazana ny fetiny reny 13 izay vadin'ny mpiomana ho mpitandrina eto amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga dia mikarakara fanompoam-pivavahana hitondranam-bavaka ny reny rehetra.
amahiray antsika ao amin'ny tompo dia tsy misalasala izahay manasanareo anatrika ny varotra fampiratiana voninkazo arahina fampisehoana lavandikira ny zoma rojona 3 sy 4 toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 7 ora sasany fanompom-pivavahana ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga amin'ny 10 ora sasany fanokafana ny varotra fampiratiana sy fampisehoana ao amin'ny efitrano malalaka toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga misy sakafo isan-karazany amidy ao anatin'izany manotra valopy ihany koa izy ireo ho fanohanana ny fanofanana ireo vadin'ny mpiomana ho mpitandrina manantena fiara-miasa avy aminareo izahay ary maneho fisaorana sahady manao sininy filoha sy ny mpiandraikitra avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana araka ny troaten'ny fiangonana dia ny alahady rojolay no alahady natokantsika hitondranam-bavaka ny mpitandrina Dr Rakotojafy Mikael Mianakavy ho fanomanana izany dia isy valopy izay ho zaraina amintsika fiangonana manomboka amin'ny alahady heriny anio averintsika kosa zany amin'io alahady rojolay natokantsika hitondranam-bavaka azy ireo io dia manantena sy mampiomana antsika fiangonana manontolo amin'izany ny fitsangatsangana fiangonana Rapitso alatsinain'ny Pentekosta dia atao eny amin'ny Frère Capucin Ambomalaza ny fiaingany atao am-piangonana dia amin'ny 7 ora maraina ny fiverenana avy any Ambomalaza kosa dia amin'ny 3 ora sasany tolakandro ho an'ireo izay nisoratra anarana tao amin'ny sekretariat ka mbola tsy nahazo ny tike dia angaviana andray izany ao arian'ny fanompom-pivavahana ho antsika izay andeha fiara imbonana io tike io dia ilaina hidirana ao amin'ny fiara imbonana ary ilaina ihany koa hidirana eny amin'ny Frère Capucin Ambomalaza ho antsika kosa izay andeha fiara manokana ka tsy nahazo ny tike dia eny amin'ny vavahady fidirana eny amin'ny Frère Capucin Ambomalaza zany no raisina ilay 500 ariary fandraisana anjara vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady mianatra ny sampana sekoly alahady ny alahady 4 jona ho avy izao noho ny fiomanana ho an'ny fanadinana izay ho tanterahana ny 20 jona ny fanadinana samma dia ny 4 jona ho avy izao izany dia atao isaky ny ivitoerana ny famoahana ireo mpianatra samma ireo ihany koa dia ny 20 jolay eny amin'ny Fofikry Ilafy avy amin'ny komite mifankalazana ny fahepolo taonan'ny sampana sekoly alahady ny 12 jona ho avy izao no ivo mifankalazana ny fahepolo taonan'ny sampana sekoly alahady koa samy mitondram-bavaka izany fotoana izany ny fizarana ny polo ho antsika mpiangona sy ho an'ny komite fahepolo taona ary ny t-shirt ho an'ny mpianatra dia ny alahady 4 jona 13 sy 4 ireo ray aman-dren'ny mpianatra na mpianatra mbola tsy nahefa ny vidin'ny t-shirt dia angaviana nantona mpampianatra izay nanaovany komandy androany ao arian'ny fanompom-pivavahana fa misy fandaminana manokana tao ho amin'izany manolotra ny fisaorana ho an'ireo izay efa nandray anjara tamin'ny fifidiarana ny tapakila sakafon-jobily ny komite mifankalazana ny fahepolo taona ny sampana sekoly alahady mbola misy afaka jifaina ireo tapakila ireo koa manasanareo hatrany andray anjara amin'izany marihana fa misy safidy ny sakafo izay atolotra amin'ny vidiny 60,000 ariary misy ny emporté izay ilaina atao am-piangonana ny 12 jona manomboka amin'ny 12 ora ary ny jifaina eny amin'ny messe sonerana ao aorian'ny fitoam-pivavahana amin'ny 12 jona io afaka manantona ny mpampianatra sekoly alahady mahakasika izany avy amin'ny sampana VFL dia mampatsiahy fa amin'ny alahady heriny anio no andraisantsika ny gâteau fête des mères sampana Dorcas miarabantsika mpianakavin'ny finoana nahatratrao andron'ny Pentekosta izao ny fanahy masina ny hiasa amin'ny tokantranontsika tsirairay avy amin'ny 9 ora sasany ny fahatongavan'ny mpikambana hitsangatsangana Rapitso manantona amin'ny Madame Florina izay nisoratra nakatike tany aminy rehefa mirava ny fiangonana misy ihany koa ny vondrom-bavaka ny sabotsy sy 3 jona ho avy izao ka eto am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora sasany izay anasana ny mpikambana sy ny kristianina rehetra avy amin'ny fikambanana katekômène
araka ny troateny fikambanana dia anatanteraka journée bloqué izy ireo ny 2-3 jona ho avy izao. Ny toerana Vohitsalama Ankarobato, ny sarandasy 20,000 ariary. Ny fisoratana anarana any amin'ny Alvina Miasiry hatramin'ny talata 30 Mey ho avy izao. Zava-dehibe ho amin'ny fiomanana ho an'ny mpirelan-tabatra amin'ny tompo izany journée bloqué izany. Sampana Tanora Kristianina, fifaliana ho anay ny mampilaza antsika fa anio aorian'ny fanompom-pivavahana no angalana ny bie crispy chicken izay nojifaintsika tany am-pikambana. Etona dia isaorana sahady ny fandraisana anjarantsika rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny sampana mpanazava stily, mbola manentana antsika kristianina trano ny sampana fa mbola misy ny tapakila lunch party izay raisina amin'ny vidiny 10,000 ariary. Ireo izay tsy afaka hiary hitsangatsangana ny alatsinain'ny Pentekosta dia afaka maka ny anjara ny atao am-piangonana alohan'ny fiaingan'ny mpitsangatsangana. Rakim-pisaorana noho ny fahavitan'ny fanamasinana fanambadianay dia fifaliana ho anay mivady manotra izao rakim-pahasoavana izao fisaoran'Andriamanitra sy ny fiangonana izay nitondram-bavaka tamin'ny fantanterahana izany. Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Eny, na dia mba maki ny lohasa aliko ny fahafatesana azy ao dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny sorakazonao sy ny tehinao ireo mahafatahotra. Salamo 7:20 ny andininy 4. Misaotra anao Tompo noho ny fitantananao lehibe ka nahavitan'ny fanidina. Ianao Tompo no anakinako ny fahasalamako sy ny toy ny fitsaboana rehetra. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny komity fankalazana ny 70 taona ny sampana sekoly alahady. Filazana manjo amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay raha malalany irina no Eline Colette dia ny ambo ny 20 Mey 2024 rehefa nivahiny 770 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Rakotoroalay Élisée Symbolatina raha manatsalama mamitiana. Ny zafiny ny zanany ndraitapo aminy ny fianakaviana manontolo ny fiangonana Tarihin'ny Fanahy Masina Ambohibitahina, ny fiangonana Chapelle Militaire Baibe, ny fokotany Ampandrana Atsinanana. Nofiny dia ala ao an-tranony lot de T65 bis Ampandrana Est ny alatsinainy 7 Mey amin'ny 7 ora maraina ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Tarihin'ny Fanahy Masina Ambohibitahina alohan'ny hanafenana azy ao amin'ny fasandrasany ao Ambohitraina Akadinandriana. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Salamo 7:1 ny andininy 1. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahina amin'ny fotoana manaraka. Dia toy izay indray ny vaovao iray ry havana ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Iroso amin'ny rakitra isika iro ny tokopihira hira ao anatin'izany.
fanampiny fahatelo anozantsika ny fanaovana ny rakitra. Hira fanampiny fahatelo. Thank
misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asaina inareo amin'ny fiangonana hafa rehefa nanomana ny fonareo io mitabatra aminay miaraka amin'irito mpandray fanasan'ny tompo vaovao irito rehefa avy eo oraintsika ny ravolahatra mialosy aoriany tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano izao. Ny fiadan'Andriamanitra izay mohatry ny farany rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Hiaro ny fitiavanareo amin'ny Kristy Jesosy. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fiombonana any amin'ny fanamasina hitantana ny dinareo, naiza naiza lehanareo. Amen.
hivavaka mangina isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Soratra masina ary hatranandrefana no atahotra anarany Jehovah ny olona ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahany masoandro ary ny fiaviny dia toy ny ranomaria ampandehan'ny fanahiny Jehovah. Izy mpanavitra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoa noho ny Jehovah. Raha izaho dia izao ny fanekeko aminao Jehovah, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko ambavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na mivava ny taranakao na mivava amin'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao koa mandrakizay ho Jehovah tompony maro izay naniraka ny fanahiny. Amen. Mivelatra manonantsika izao fanasana masina izao, manambara ny fanatrehan'ny tompo analalany fanahy masina, koa asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony natainainy misaotra anao tompo, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra nandandra sy ambony tany, naniraka ny fanahy masina, le fanahy ny fahamarinana. Feno fidenanao nandanitra amin'ny serafima sy ny kerubi rakotry ny ela amin'ny niarika anjely, ny apôstôly, ny martyr efa sambatra aminao. Mianta aminao zay tompo, mba omeo alalana izay, ka ao amasiny ny fanahy masina ka hisantitra ny fiobina sy ny fanjakana manao hoe sika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, raiso hoany, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nino dia ho izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity noraky dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho anrehetra famelan-kely. Izao no atao fahatsiarovana naoviana misotro ianareo. Fa naoviana ianareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Angataka ny fanahy masina isika. Tompo ranay izay nandanitro indreto zay, mahatsiaro ny nahatongavanao olona, tsy fahatsarovana fe fahatsarovana fa sakramenta masina manambara
ny finanambiliny Betlehema ka hatramin'ny fasan'ny Josefa avy any Arimaty, izay manambara ny fijaliana sy ny fahafatesany fitsanganana amin'ny toerany maty, ny fiakarana amboninahitra eo ankavanany ray. Izy dia mifona ho anay ary maniraka ny fanahy masina, izay mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona ho aminao amin'ny fivavahanay. Ko miandry sy mitarao ny fiverenan'i Kristy izay, ko mba hafenao ny voninahitra ny fanantim-pisaoranay raha io. Ta io tanteraka sakramenta masina zany endry Kristy le tokona, Kristy le tamiteraka, Kristy le natenina indray mandeha monjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo anaizy nandanitro, le fanahy mahery, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, le fanahin'i Kristy, le fanahin'ny fahafaha, le fanahy manamasina mahary mamelona, izany fanahy izany meo anay atsaovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandrà ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy divay. Miagno taminao zay ry fanahy masina. Amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany koa ny divay manambara ny ran'i Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanaka malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, orao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Koa satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iraina dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny saoran'izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Ny rano fanekena vavazana latsa no hoantsika. Oe Jesosy Kristy Tompo, andeha fehifavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Petraksika nao nira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Ira fahasiva amin'ny sivifolo. Kazarao miray fanandray ny fanahy masina. Amen.
Mitsangana isika rehetra oka isika iombany po amin'ny vavaka faneretena manao hoe tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao, tombo tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano, tombo tsy mendrika hitsipona sy sombitsombolatsika avy amin'ny latabatra ao akory, kanefa ho ianao hoe izay manatonay tsy mbola afaka mihitsy. Manomeza mofonaina tompo ao tanjakay. Jesosy Kristy ilay naniraka ny fanahin'ny fahamarinana ho antsika hoe raiso hany ity no tenako izao nataovo fahatsiarovana ahy. Jesosy ny ranao soa no nataonao avotray. Fanahy masina pampahery atsika hoe sotoana rehetra ity fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zalatsaka ho an'ny maro famelan-kely izao no atao fahatsarovana na ovinana misotro ianareo. Misaodranao zay tompony amin'izao andro Pentekosta zao fefa nandray araka izay mety ny an'ny mpanahy mahavoka sakafo amin'ny fanjakany lanitra ny andro zay mba hirina aminao amin'izay vaovao amin'ny fanjakany lanitra eo amin'ny latabatra ao anan-danitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina. Ko mampahatsiaro anao mba hamelona ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanoko taminao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa namahery sy fitiavana ary fahonoana amin'ny tena. Ko aza menatra amin'ny ovavolombelon'ny tompontsika. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika anao ny rakom-pisaorana. Jehovah numpea, Jemba Mesiapa.
kapokako namba vasupavatamusi afakaeae tsemba yese sese zemambau aibaisu rano nainausu sutuiku amyasa yese yese cimamat alamarini ipetraka ivavaka mangina isika fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.